Androany zany sika hiresaka momba ny Basteluara, tonga soa atao amin'ny fandarana zany forêt synthétique Canada indray ianao. Nalaza dia malaza ny resaka Basteluara amin'izao fotoana izao dia ny olana izay mipetraka eo amin'ny fitondram-panjakana izay tia metraka ny industrian'ny Basteluara ary ny vahoaka eo atoerana izay manohitra zany an'io fametrahana an'io industrie io satria misy zany ny olana aterakin'io industrie io amin'ny resaka ara-pahasalamana satria misy réaction chimique mety hitondra hatrany amin'ny cancer, ny leucémie zany ary ny intoxication amin'ny endriny maro samihafa izany ka mety hiteraka voina ara-pahasalamana sy fahafatesana maro izany ho an'ny olona izay mipetraka eo amin'io toerana hitiavana ametrahana ny Basteluara io. Zon'ny population tanteraka ny aneho ny heviny amin'ny hoe anorenana zavatra eo amin'ny tanindrazany. Ka teo am-panaovana an'izay karazana manifestation izay zany ireo mponina tao no nahazo ny fandrahonana avy tamin'ireo miaramila izay nitifitra sy namono izany an'ireo manifestant izany dia naharatrana olona 5 ary nahafatesana olona 3. Mampalahelo dia mampalahelo izany toe-javatra izany satria tsy henoina intsony izany ny etaetan'ny vahoaka kanefa miainga amin'izay hoe vahoaka izay ny fampandrosoana rehetra eto ambonin'ny tany. Rehefa maneho ny etaetana izy dia mba tokony miaino izany ny gouvernemanta miady hevitra ny amin'ny hoe inona ny tena tombotsoa satria matoa ireo vahoaka ireo zany nampiseho ny fanoherana ny fametrahana an'io industrie io dia manana ny heviny izy. Ny gouvernemanta koa zany manana ny heviny ka tokony ho fifandreseny dahatra izay hoe tena tsy misy mialeo zany raha tsy misy ny marimaritra iraisana. Befa nisy ve ny karazana proposition ohatra hoe atao an'ilay olona mipetraka eo zany hoe inona zany ny tambiny ohatra ny amin'ny hoe fanalana azy teo ohatra. Misy toerana ve befa proposena hoe ety anareo zany menatrano anareo zany ohatra hoava mba hapisy ny sécurité an'ilay olona izany na hoe proposena hoe omena vola ohatran'izao ianareo zany ho tamby ny fangalana an'ity toerana ity ohatra hoava na hoe izao ny asa omena anareo zany ohatrany hoe tsy mazava zany ny tena hoe fandehan'le Basteluara raha ny hoe ny fahafantarako azy zany eto amin'ny internet ka miteraka sentiment d'insécurité zany zay zavatra zay amin'ny ilay population zany. Ka raha vao ny olombelona no hoe apetraka ao amin'izay hoe sentiment d'insécurité zay mitebiteby izy nohanina hoan'ny androany tadiavin'ny androany ny trano tsy zarizary ny ankizy tsy mandeha mianatra ny rano fisotro tsy misy izay ve ny olona andeha ho resahanao ny hoe miala teto ianareo zany fa hanorenana zavatra zany eto industrie eto izany tsy mandresy lahatra azy izany ilay zavatra natolotra matoa misy ny manifestation
Ary ny zavatra atolotra koa dia tsy maintsy tokony arahana karazana contrat signé mba hampitombona azy, satria raha vao hoe resaka mibava fotsiny zany ny promesy atao ange, zay zavatra rehetra tsy nasiana signature, tsy nasiana contrat dia zavatra azo lavina daholy, azo amin'ny tan'olona daholy. Izay zany no hoe zavatra hitako zany ao anatin'ny iny karazana manifestation sy ny famonoana olona tao amin'ny faritany Toliara iny. Efa ndresako teto foana ny atao hoe sentiment d'appartenance. Inona ny atao sentiment d'appartenance? Sarosarotra moa zany ny mandika an'le izy amin'ny teny gasy fa ohatrany hoe ny fifikirana sy ny fitiavan'ny olona iray zany ny tany iray na ny toe-javatra iray. Izany hoe misy zany ilay fitiavana tsy misy takalony ananan'ny olona iray zany amina toerana iray. Dia io zany raha amintsika malagasy ohatra zany dia ny hoe ny tanindrazana. Ny ankohonanao ohatra, ny trano sy ny ankohonanao dia ao zany ny anananao sentiment d'appartenance. Izany hoe mahatsapa zany ianao fa mba tompony toerana iray. Ary tena hoe tompony tokoa ianao fa tsy hoe resaka mindrana na ohatr'izany. Satria raha ohatra mantsy zao hoe raisiko ohatra zao ohatra hoe zaho mipetraka aty Canada, any Madagasikara ny tanindrazako, tonga eto aho immigrante ny anarako, na dia manambady canadiana raho tsy hanana ny atao hoe sentiment d'appartenance amin'ity tany ity. Raha hoe ny tena hoe vrai zany hoe vrai sentiment zany, tsy hanana ny sentiment na dia efa canadiana zaho efa tsy manana citoyenneté canadienne, tsy hanana ny sentiment d'appartenance alohan'ny tena tompon-tany eto zany. Asa hoe azontsika ka miainga eo daholo zany ny atao hoe fampandrosoana na firenena aiza na firenena aiza dia miainga amin'izay hoe sentiment d'appartenance ny olona iray eo amin'ny taniny vondrobondron'olona. Satria raha vao tsy manana n'izay hoe izaho ny tompony dia mazava ho azy fa moramora ho an'le olona tsy tompony nge ny varotra azy. Zany zavatra zany nge zavatra hoe mila mipetraka zany amin'ny olona iray zay mieritreritra fa hoe hampandroso tanindrazana. Zany daholo nge ny mampandroso ny tany mandroso rehetrarehetra eo. Atao hoe ary Marine Le Pen reny atao hoe ratsy fanahy fa rasista. Sentiment d'appartenance ny amin'ny taniny no mahatonga azy zany ho saro-piaro amin'ny taniny. Satria ny zavatra hitany zany dia ny hoe ny vahiny tsy dia mba manana eritreritra loatra zany ny hoe te hampandroso ny taniny, fa ny vahiny dia tonga hitady ravinahitra hila vola. Atao hoe ratsy fanahy ry Donald Trump, tsy tompoko. Ireny ny olona tao manana sentiment d'appartenance amin'ny